Miarabantsika rehetra mpanaraka ny catéchisme d'adulte tonga eto amin'izao andro alarobia izao ialana tsiny kely ny fiovan'ny programa no ny ora miova fa misy asa izay tsy maintsy ho atao rehefa avy eo dia rehefa mifanindry moa dia tsy maintsy isika eto no mandefitra satria asa-piangonana moa ilay izy dia tsy maintsy arak'izay. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana catéchisme d'adulte amin'ity voalohany volana marsa miarabantsika natratra ny andro voalohany amin'ny volana marsa zao. Androantsika dia iroso amin'ny lesona anankiray indray toy an'izany ny amin'ny fampianarana ny amin'ny hoe ireo olana fototry ny olombelona ka anisan'ny olana fototra ngezabe anankiray hitako hoe mila resahantsika dia ny amin'ny resaka fankahalana na ny haine, la haine. Resahana fotsiny izy io fa tsy tena idirana lalina nefa tena hitako hoe problématika anankiray mila resahana ary mila sahy miresaka any amin'izany tsika. Aloha zany nefa dia manasa antsika hivavaka ravaka sika. Sotranao zay Jesosy raha nomenao indray ty alarobia hariva ity zay fotoana zay iarahanay mitafa eto ny amin'ny ireo olana fototray olombelona. Anisan'ny zavatra goavana aty anatinay ny fankahalana izay manimba zavatra be dia be ary mitarika ho amin'ny faharavana sy fahasimbana. Mitenena aminay ary ambarao aminay ny sitraponao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fankahalana na la haine. Isan'ny olana fototra lehibe anankiray amin'ny fiainan'ny olombelona, tsy tena hoe kristianina fa ny olombelona rehetra mihitsy satria universel le izy. Ary matoa ilay izy napetraka any amin'ny bokin'ny Genesisy dia problème universel. Azo adino fa ny bokin'ny Genesisy, ny zavatra resahanao amin'ny Genesisy rehetra dia izay ilay lazaina hoe texte fondateur. Zany hoe fondateur ny tantaran'ny olombelona, fondateur ny fiainan'ny zanak'olombelona rehetra. Donc tsy natao ho atsika kristianina samirery ny zavatra lazaina eo fa texte fondateur zay ny anarany. Ary maha texte fondateur azy dia natao ho an'ny olombelona rehetra na mpino izy na tsy mpino izy, zany hoe problème anthropologique universel ho an'ny olona rehetra. Donc zany problème fondamental no resahantsika eto, karazana anthropologie fa biblique, orientation biblique zany no fomba anaovana anthropologie. Tsika malala tsara fa misy ny taranjana atao anthropologie eny amin'ny université. Ary dia mamporisika ny tanora hianatra an'izy io fa tena mahaliana. Fa ny ahy eto zany dia anthropologie biblique no hitondrana azy kanefa mahakasika ny olona rehetra. Raha jerena ny atao hoe historique voalohany nahitana trasy ny amin'ny resaka hoe fankalana na haine voalohany dia ny cadre misy azy io dia eo amin'ny fifankahalana ny kiraitapo, ny fankahalana eo prala dia ny tantaran'ny Kaina sy Abela. Azafady mitovy amin'ilay fandraisantsika teto ilay tantara nanorenana any Roma, les légendes romains, misy Romulus sy Remus, zany hoe iakinan'ny fiainam-piarahamonina mihitsy zany. Matoa zany any amin'ny Genesis misy image stéréotypée, zany hoe sary miverimberina, zay ny atao hoe image stéréotypée, dia problème fondamental izy. Kaina sy Abela zareo tsara, avy eo Ismaela sy Isaka, dia avy eo Esau sy Jakoba, dia ainsi de suite, ainsi de suite. Zany hoe olana fototra miverimberina foana io zany hitarafana na hanehoana ny zavatra tena problématika misy eo amintsika olombelona. Ka ny resantsika eto zany dia satria zany any amin'izay ny trasy ny ahitana azy voalohany dia hiompana be dia be amin'ny analyse anthropologique sy théologique ny zavatra nisy teo amin'ny Kaina sy Abela tsika mba ahitantsika tsara hoe avy aiza l'origine de la haine, avy aiza no loharano nahatonga an'io fankahalana nisy tamin'ny Kaina amin'ny Abela io, avy aiza.
tsika efa zatra mamaky amin'ny tantarany kainasabely iny fa manao lecture diagonale fotsiny na koa somary safosafotsika le izy fa androany de ho hitanareo fa mety tsy ho ampozonareo hoe ay ve tena lalipaka kokoa lay origine n'lay ny loharanon'nypoiran'lay fankahalana efa le fankahalana no resahantsika hoe nialina ny rahalany izy de namono ny rahalany fa tsy any ny source ny haine tsy resaka fankahalana efa conséquence le jalousie fa le source anthropologique source ontologique lay fankahalany kainany rahalany izy no ho jerentsika mba ahafahatsika mitandrina ho atsika koa de avy eo a ho jerentsika tapany faharoa ahoana ny processus ny vadian'lay fankahalana ho lasa famonoana zany hoe processus de la transformation de la haine vers le crime processus de transformation de la haine en crime matony olona tonga amin'ny famonoana de satria misy processus ao fa tsy tonga ho azy eo ary amin'ny tapany fahatelo farantsika de resaka hoe ahoana ny lecture ny Jesosy ny amin'ny interprétation le didy fahadimy hoe aza mamono olona mifandraika am'izay resaka haine zay haine HAINE zany hoe fankalana resiko voalohany zany a lay origine de la haine entre Cain et Abel le loharano ny poiran'ny fankahalana dao ara miverina amin'ny soratra masina atsika rehefa miresaka ny tantarany Kaina sy Abela matetika ny olona dia tonga de avy hatrany de mieritreritra hoe nahatonga an'io a zay zany lecture superficielle lecture littérale ny baiboly de hoe Andriamanitra no responsable nahatonga an'izany satria nahoana ka satria ny fanatitry Abela no nakasitrahan'Andriamanitra ozy ny olona dia normalna kosa i Kaina raha velim-pianonana ny rahalahiny zany hoe vokatry ny fiangaran'Andriamanitra any Abela hoy ny lecture atsika superficielle no nahatonga n'lay fianonana tamin'ny Kaina zay daholo ny lecture ny olona mamaky an'io tantara io satria nakatoavin'Andriamanitra ny fanatitry Abela dia velim-pialonana any Abela i Kaina ka nanapa-kevitra ny hamono azy zay ny lecture superficielle tsy diso zay akory fa andeha ho jerentsika lalindalina kokoa hoe inona ny tena antony miafina ao ambadiky zay fialonana izay dia misy mpandinika teolojiana anankiray manana ny maizy azy aty aminay ty atao hoe André Hoenin zay efa nanazavany amin'izy io de nanaraka ny fanazavany de hitako hoe tsara de indramiko aminy ary mila ny honnêteté intellectuelle tsy maintsy manonona hoe André Hoenin no nampianatra ny tianay dia zaraiko aminareo ampahany am'izay lazainy fa hitako fa tena marina ny hoy André Hoenin hoe ny tena loharano nahatonga an'io zavatra io izy a dia tsy any amin'ny nieritreretantsika mihitsy hoe no Andriamanitra nankasitraka ny fanatitry Abela fa tsy ny fanatitry Kaina fa ny fototry ny olana eo amin'izy mirahalahy enoy tsara ary mety tsy ho ampozonareo dia ny fifandraisan'ny Adama sy Eva am'ireto zanany oui le problème est plus profond ny fototry ny olana tsy ny fankazahoan'ny Kaina sy Abela dia vokatry ny olana ara-pifandraisana teo amin'ny Adama sy Eva ary izy mirahalahy homeko anareo eo a ny profo nentiny André Hoenin manazava zany zany hoe misy zavatra tsy mety aty aloha aty ny fifandraisan'izy mivady tam'ireto zanany mirahalahy ny fomba ny fampitondrany azy mirahalahy mihitsy no ataotsika hoe atody foy niteraka an'ilay fankahalana misy part de responsabilité ngezabe avy amin'ny Eva sy Adama nahatonga lay izy nde ary jerentsika ny texte misy an'izany eo am'izay tsika tena mila mijery en détail satria araka le fiteny hoe le diable se trouve dans le détail ozy izy ny fiteny frantsay de mila jerena tsara zany lay Cyprien
sokafo baibolinareo amin'ny Genesis toko faefatra ny andiny voalohany. Eo indray ary zay mandray noty mba sorata eo ambany eo ho an'izay mandray noty. Vakina miadana. Genesis toko faefatra andiny voalohany. Ary Adama nahalala any Eva vadiny. Ary Adama nahalala any Eva vadiny dia nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina ary hoy izy efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova aho. Raiso kely izay teny izay. Dia andeha ho vakitsika ny version française. Mba mangataka ny Rahalahy Antony anohatra ny version française. Eo ihany koa mianatra tsika dia tena mila mandeha miadana mijery atsipiriana. Io le teny malagasy isaorana Rahalahy Antony nametraka an'ilay dika teny malagasy fa tsy mazava le izy amin'ny dika teny malagasy fa amin'ny teny frantsay izy misy nuance. Averiko le amin'ny teny malagasy aloha. Ary Adama nahalala ny Eva vadiny ka nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina ary hoy izy efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova. Amin'ny teny frantsay izy l'homme, io nitenen'ny Rita Antony io, l'homme eut des relations avec Ève et sa femme elle fut enceinte et mit au monde Caïn et elle dit j'ai produit un homme avec le Seigneur. Et nous ça, j'ai produit un homme avec le Seigneur. Amin'ny baiboly malagasy izy dia hoe nanananaka avy amin'Andriamanitra ohatra hoe nahazo cadeau zanaka tamin'Andriamanitra. Fa amin'ny dika teny frantsay izy dia misy nuance ngeza be izay avy amin'ny teny fototra. J'ai produit zaho Eva no tsy mila ny Adama, tsy vokatry ny fifandraisanay sy Adama fa izaho Eva samy rery. Je me suis fait moi-même, self-made man. Je me suis fait moi-même. Izaho ihany no nanananaka amin'Andriamanitra. Sy tatrasa eo i Adama. Zero tsara le nuance. Misy importance be izay teny zay satria eo no loharanon'ny problème. Zany hoe zao ny fanazavany André Hoena zany. Raha jerena amin'ny dika teny fototra avy amin'ny teny hébreu, zany hoe texte hébreu zany no amakina an'io Genesis toko faefatra io. Dia zao no traduction littérale. L'humain avait connu Ève, sa femme. L'humain en question eto, zany hoe le humain lazaina eto zany dia raha lehilahy zany. Dia mametraka ny tenany ho ambony noho ny rehetra izy. Il connut Ève. Zany hoe Ève zany lasa objet de l'homme. Ary le verbe connaître eto nahalala dia adika hoe posséder. Et Ève et Adam posséda Ève. Diso avec l'aide de l'Éternel io. Zay le version lu second io. Satria lasa aide io. Averiko ndray miditra exégèse sika. Et l'humain connaît Ève et Adam connaît Ève. Les verbes connaître eto sy connaître raha jerena amin'ny teny fototra fa hoe posséder. Zany hoe lasa possession an'i Adama Eva. Lasa chose, lasa fananana, lasa instrument, fitaova ampiasana. Mialatsiny aminareo vehivavy fa zay le izy. Dia amin'ny fanazavana amin'ny teny français lasa misy chosification de la femme. Voilà. Zany hoe tamin'ny Kaina zany ny intention nazahoana ny Kaina dia cet enfant n'est pas le fruit de l'amour. Raha zay ngamba nazantsika azy. Cet enfant c'est le fruit d'une possession. C'est le fruit d'une chosification de la femme.
eo zany de efa misy rapport de force hoe i Eva mi se sentira hoe sous domination any Adam. De zay nahatonga ny Eva aty ambadika aty hoe zanaka azoko tamin'i Jehovah fa tsy azoko tamin'ny Adamo. Zany hoe misy refus, misy fandavana avy amin'ny Eva hoe j'ai pas besoin d'Adam. Any le ambadika le izy e. Satria izy mahatsiaro voatsindry. Zay foana mantsy izy ny olona tratra ny oppression amin'ny resaka hoe le raha zany ny opprimé an'ilay le vadiny dia ity le opprimé ity de mieritreritra hoe zaho chosifié, zaho aonao zany latsaka ambany lasa tsy mpanampy tandrify intsony fa lasa fitaovana mpiterahana, fitaovana azahoana taranaka fotsiny. Dia manao réaction i Eva hoe i Kaina tia de zaho no nanao azy, tsy mila any Adama. Asa raha azonareo le heviteny miainga avy amin'ilay dikateny fototra. Donc zany efa misy problème sady eo amin'ny rapport misy rapport de force entre l'homme et la femme. Ève lasa fitaovana. Ève devient un objet, mais plus une aide, mais plus un compagnon, mais plus une compagne, mais plus une épouse. Elle est devenue un objet, productrice na zanaka. Zay mihitsy lasa fitaovam-pamokarana. Voilà. Dia mi se révolter i Eva hoe za tsy zany fotsiny fa za mahavita tena samy rehetra. Zay le Genesis toko fatrandiny voalohany. Ary Adama nahalala ny Eva vadiny dia nanana anaka i Eva ka niteraka ny Kaina ary hoy izy efa nahazo zazalahy tamin'i Jehovah. Zany hoe zanako tamin'Andriamanitra io fa tsy entre guillemets tsy zanako tamin'ny Adama. Raha ohatra ka izay no hitondrana azy. Je me suis fait moi-même. Je n'ai pas besoin d'Adam. Je suis Ève, source de la vie. Et ary jerena ny toy anao les verbes connaître zany les verbes connaître zany de posséder et Adam posséda Ève. Fa tsy le connaissance relation intime jereo tsara eto manary roatra ao anatin'ny relation de couple même mialatsiny fa ilaza sexualité. Dans votre sexualité, mes chers frères et sœurs en Christ, est-ce que vous avez un type de rapport de possession ou un type de rapport de relation? Chose no ve io partenaire anao io sa compagne anao? Ny relation sexuelle anareo mivady ve nareo roa reo ve relation sexuelle na possession sa relation sexuelle na relation? Misy impact psychologique angeza be amin'ilay couple mihitsy ilay izy. Izay no zavatra tsara jerena ao anatin'izany rehetrarehetra. Anjarantsika no mijery tsara amin'izay zavatra izay. Verina amin'ilay fanazavako teo dia rehefa avy eo rehefa natsiaro opprimé i Eva, natsiaro chosifié, dia makatia i Eva indray ny rapport de force ny aty ambany, aty amin'ny olona aty ambany indray zany ny tanàna indray koa no anaovany aona moa zany miverina le traumatisme dia aty amin'ny zanany izy no manapatra an'izay traumatisme zay. Dia jereo amin'izay inona nataony Eva?
mitovy am'izay lazainy Adamo. De izy indray zany tena hoe j'ai acquis un homme. Amin'ny teny frantsay izy tena mahavariana be. Izy tena hoe j'ai fait naître un enfant. J'ai acquis un homme. Azonareo ve ny dikan'izany phrase-ny Eva zany? Amin'ny teny malagasy izy de hoe nahazo zazalahy tamin'i Jehova aho. Fa amin'ny teny français de hoe j'ai acquis un homme. Aminazy zany io zanany io kainy io dia acquis, zavatra tsy fanomezana avy amin'Andriamanitra fa zavatra ahoana re zany hoe acquis zany zavatra performance avy amin'ny tenany. Zafady misy natso aho de manapaka kely aloha. Ao anatin'izay zany i Adama lasa voaroka ivelan'ny tantara, tsy tafiditra ao anatin'ny tantara izy. Adam est chassé du cercle familial. Lasa entre ny Eva sy Kaina ary Abela am'izay. Eo am'izay zany le relation triangulaire tiako atongavana eto. Relation entre Ève, Cain et Abel. Eo no manomboka le problème. Io le source an'le haine. Satria i Eva dia frustré, satria i Eva dia traumatisé am'le chosifieny Adama, dia iny traumatisme-n'iny hitantaratra amin'ny fijerevany tsirairay an'ireto zanany mirahalahy reto. Tsy mitovy ny rapport nananany Eva amin'ny Kaina sy Abela. Ny tongilana tamin'ny Kaina ny fony Eva noho ny amin'ny Kaina, amin'ny Abela. Ao ny tongilana. De satria zao ny dikany hoe Kaina dia midika hoe j'ai acquis un homme avec Adonai. Zay dikany hoe Kaina. Zany hoe dikany hoe Kaina dia tena aminy tena important aminy ty zanany ty. Hoe nahazo nahazo lehilahy aho, nahazo olona matanjaka aho avy amin'Andriamanitra. Zany hoe nametrahany considération ambony i Kaina satria hoe izy no tompo-kevitra. Fa rehefa nahazo an'le zanany faharoa izy atao hoe Abela. De Abela, inona ny dikany Abela? Vapeur. Oui, ny dikany hoe Abela dia vapeur. Vapeur. Jerenareo tsara am'izay zany le considération Eva any Kaina sy Abela. I Kaina dia lazainy hoe acquis. I Abela dia nataony hoe vapeur. Mazava be zany fa ny fitongolanan'ny fony Eva dia tato amin'ny Kaina. Zany hoe ny surestimena Kaina par rapport an'i Abela. I Abela zany dia somary latsaka ny considération-ny amin'ny Eva noho ny amin'ny Kaina. Donc zany ty Kaina ty efa sosoten'ny reniny hatrany am-boalohany. Ary zay thématique zay efa miverimberina foana jereo tsara amin'ny tantarany Abrahama sy tantarany Abrahama. Sosoten'ny manokana i Agara zao sosoteny Ismaël, na ny Sara ndray sosoteny Isaka. Donc zay koa aty amin'ny Isaka zay niteraka any Jakoba sy Esau, iza ny sosoten'ny reniny kokoa, iza ny sosoten'ny reniny ny vadiny Isaka? Jakoba ny sosoteny fa Esau somary latsaka. Zany hoe miverimberina io thématique io ao anatin'ny bokin'ny Genesis. Fa avela koa ny aloha iny. Donc zany le relation teo amin'izy amin'ny rahanahy efa faussé hatrany am-boalohany. Efa faussé-ny reniny hatrany am-boalohany ny fifandraisan'izy mirahanahy. Considéré kokoa i Kaina
noho i Abela. Raha atao amin'ny teny vatambatana kokoa dia hoe tsy nisy anjara toerana ho an'ny Abela intsony fa toute la place est prise par Cain. Zany hoe Kaina foana no resaka, Kaina foana no ambony, Kaina foana no important, i Abela zandrin-draharaha. Hany ka tsy zakan'ny Kaina rehefa no considéren'Andriamanitra amin'izay ilay olona miheverina hoe vapeur, le olona miheverina hoe tsisy ilana azy, le olona miheverina hoe zandrin'olona, le olona tsy fanao ianao no nomen'Andriamanitra valeur no izy izay nasandratra ny reniny, no izy izay nanandra tenana hoe ambony, dia tsy zakany lohany izay zavatra izay. Tsy zakany lohany izay zavatra hoe lasa ity Abela zay lazaina vapeur ity indray no manana considération eo mason'Andriamanitra fa izy ilay nahindrahindra ny reniny hoe aky azoko tamin'Andriamanitra, aky c'est moi qui lui ai fait devenir un homme. Quand c'est un homme, un viril, un fort, satria zaho no nanome azy an'izany. Fa i Abela dia vapeur, dia rehefa nafamadik'Andriamanitra ny raha lasa le vapeur indray no nakasitrahan'Andriamanitra fa tsy ilay Kaina zay verina hoe viril sy matanjaka. Tsy zakany lohan'ny Kaina mihitsy zay hoe le orgueil-ny Kaina zany mirodana. Voatohitohina le ampon'ny Kaina hoe za tsy atao anjany fa za mika lehilahy, za ola manan-daza, za ola manan-karena, za ola manana maizizy ahy, za ho tiany neny, za no ambony amin'eny. Ko nahoana le zalahy tsisy ilana azy ity indray no mahazo plasy eo anatrehan'Andriamanitra. Mieritreritra zany Kaina fa hoe satria za tia neny kokoa, satria za manana anjara toerana ambony kokoa, dia manaraka ho azy an'izay Andriamanitra azafady navadik'Andriamanitra. Zany hoe lesona fampihetrena any Kaina iny hoe ny fijerinao Kaina tsy mitovy amin'ny fijeriko. Ça n'a rien à voir amin'le resaka fanatitra be dia be. Moa mila mieritreritra hoe ny fanatitry Kaina no nahatonga an'Andriamanitra tsy mihaino any Kaina. Hoe le fanatitry Kaina tsy dia tena tsara. Tsy misy élément textuel ao milaza hoe ratsy tiana tsara ity. Tsisy idiran'ny fanatitra, fa le toe-pon'izy mirahalahy mihitsy no avarivarin'Andriamanitra hoe tsy ianao zay mihevitranao ho matikambo sy ho miseho milay sy ho boby sy ho voalohany sy ho best of the best no ankasitran'Andriamanitra fa ny osa zay tsy eritreretinao indrindra io no manana valeur eo mason'Andriamanitra. Izay zavatra zay tsy zakan'ny olona olombelona zay. Ny fiarahamonina misy atsika eto amin'izao tontolo izao ty dia hoe la société dans ce monde où nous vivons, il n'y a pas de place pour les faibles. Il n'y a pas de place pour les faibles dans le monde. Il n'y a que de la place pour les forts. La loi de la jungle, lalànan'ny mafy, lalànan'ny besandry, zay ny lalàna eto ambony tany. Jereo nareo tsara zany fa vao manomboka any amin'ny Genesis dia efa apetrak'Andriamanitra mihitsy hoe tsy lalànan'ny sandry no miasa amin'Andriamanitra, tsy lalànan'ny olona mieritreritra azy ho manaraka atao, fa ny fijerin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fijerin'olona. Vao manomboka mihitsy ny tantaran'ny olombelona dia efa asehon'Andriamanitra zavatra. Tanareo fa tena problème fondamental le izy. Donc zany izay tipena relation Eva tamin'izy mirahalahy zay no lasa ataontsika hoe inona filaza zany? Lasa ohatrany hoe source-na disadisa teo amin'izy mirahalahy. Les considérations napetraky Eva no source-ny fankalana teo amin'izy mirahalahy. Lasa namboly fankalana tamin'ny Kaina zay zavatra zay. Jereo nareo lay andininy faefatra tapany faharoa. Oui. Genesis toko faefatra andininy faefatra. Genesis toko faefatra andininy faefatra. Ary fa nitondran'ny Abela kosa ny voalohan-teraka ondriny dia izay matavy dia eno tsara dia tapany faharoa. Ary Jehova nankasitraka ny Abela mba amin'ny fanatiny. Dieu porta un regard favorable à Abel. Eo zany. Dia eo mipetraka ny fanontaniana hoe mitongilana ve Andriamanitra?
ohatrany tsy rariny fa manin'Andriamanitra mitongilana amin'ny tsy Josefa azafady mitongilana amin'ny Abela fa tsy amin'ny Kaina. Non, Andriamanitra miéquilibré satria ity Abela ity efa natao zandrin-draharaha foana. Efa nataony renitsinitsinina foana. Aiza ve ko zanaka no ataonao hoe Abela? Vapeur. De Kaina lazaina hoe voici l'homme, un acquis de Dieu, zany hoe c'est presque un Dieu, araka le tenen'le namana teo, fa zay tarina lavitra izy tsy hoe zanak'Andriamanitra tamin'ny Eva koa ka hoe nanana firaisana tamin'ny Eva Andriamanitra, non. Fa misy considération ohatrany hoe c'est presque un super héros, ohatrany Hercule hoe c'est un demi-dieu, satria il était fort, il était puissant. Dia i Abela zany c'est un faiblard, c'est quelqu'un qui n'a pas de force, de vigueur, de considéré ho ambany. De na Andriamanitra mirééquilibré, zay le izy. N'Andriamanitra zany mametraka ny rééquilibrage zay efa hitan'lahy lesoko. De ampiakarin'Andriamanitra amin'ny toerany i Abela mba hitovy voninahitra izy roa lahy. Donc tsy misy fiangarana mihitsy io fa hoe ity Abela ity no mitsinitsiniavina hatramin'izay de ho mpiakarika mba tsy ho voatsindry foana. Zany hoe Andriamanitra zany nameno ny banga tany amin'ny Abela ary nametraka ataotsika hoe fahabangana tany amin'ny Kaina mba hisin'ny atao hoe fitovizana eo anatrehan'ny Andriamanitra. Probleman'ny Kaina masy de tratran'le orgueil hoe za tsy mila nizaniza satria zay no nampianarin'ny reny azy. Za tsy mila ny Adama. J'ai acquis un homme avec Dieu. Sous-entendu, j'ai pas besoin de Dieu. Za rery dia afaka mananjanaka. Zaho nahatafita ny zanako. Zaho no. De zay toetsainy zay no niampita tany amin'ny Kaina hoe toi, tu es un homme, tu n'as besoin de personne. Hanika niampita tany amin'ny saina na io zandronao io tsy ilainao. Zay nahatonga azy namono an'ny Abela ny tsisy ilako an'ity zandroko ity fa za mahavita tena. Izay le toetsaina hoe autosuffisance zay. Rehefa tonga amin'izay ny olona dia tsisy vidiny aminy ny ain'ny olona. Tsisy vidiny aminy ny ain'ny rahalahiny fa mahatonga fankahalahana ny rahalahiny. Tsy zakany rehefa ny rahalahiny no asodrotr'Andriamanitra mba hitovy, averiko tsara, mba hitovy aminy. Tsy ekeny mihitsy hoe hisy olona hitovy niveau aminy. Fa ao anatiny toetsaintsika olombelona hoe tsy maintsy ambaniko ianao, zay avao velo. Misy olona tsy mahazo aina mihitsy raha tsy matsapa izy hoe ambaniny ianao. Zay izy vao se sentira, zay izy vao mahatsiaro tenao mahafinaritra. Fa raha vao hoe hitovy aminy ianao, tsy zaka ary ny toetsaintsika. Tsy zakatsika mahita olona tafita. Tsy zakatsika mahita olona mahazo ny toerana zay tokony azy fa tiatsika le olona ho eo ambanitsika foana. Caractère anthropologique ny olombelona io. Caractère fondamental io. Noho zany de Andriamanitra zany eto mirééquilibré an'ilay déséquilibre social. Ina le déséquilibre social? Lay osa omena promotion mba hitovy laharana am'lay ambony. Ary lay ambony nampihetrena sy hoe hanalana baraka azy, sy hoe tsy fitiavana azy, fa hoe mitovy. Fanampin'izay, raha miainga avy amin'ilay texte eto tsika. Jereo am'izay Andriamanitra miresaka amin'ny Kaina, tezitra Kaina. Ary rehefa mamaky ny soratra masina nareo, izy zany mino fa nareo efa namaky ny tantaran'ny Kaina sy Abela daholo. Tsy misy ao amin'ny tantaran'ny Kaina sy Abela na phrase ray aza ka Andriamanitra miresaka amin'ny Abela. Manaiky an'izay daholo a. Amin'ny tantaran'ny Kaina sy Abela tsy misy ao na phrase ray aza Andriamanitra misadrese amin'ny Abela. Fa ny phrase rehetrarehetra ao dia Andriamanitra miresaka amin'iza? Amin'ny Kaina. Bingo! Raha ohatra ka tsy tian'ny Kaina Andriamanitra dia tokony Abela foana no resahany. Fa pourquoi? Comment se fait-il? Fa Andriamanitra tsy nisadrese na phrase ray amin'ny Abela akory. Raha ohatra ka Abela zany no mahafinaritra azy. Fa nahoana Andriamanitra misadrese amin'ny Kaina ihany? Pourquoi Dieu s'adresse-t-il uniquement qu'à Caïn et non à Abel? Raha ohatra ozy tsika hoe miangatra Andriamanitra, satria zay le izy. Misy antony amin'izay io.
jereo tsara vakeo ny tantarany Kaina sy Abela rehefa tapitra zao katesisme d'adulte zao dia jereo fa tsy misy fehezanteny na ray eo Andriamanitra niresaka tamin'ny Abela fa Andriamanitra niresaka tamin'iza tamin'ny Kaina. Inona ny antony? Hitan'Andriamanitra fa manomboka misy zavatra mitsiry hafahafa ao am-pony Kaina, manomboka problème. Io le fototsy ny olana. Dia Andriamanitra zany te hiditra en relation amin'ny Kaina, dia tsy tian'Andriamanitra ho tafalatsaka ao anatin'izay le atao hoe fankahalana zay izy dia mandeha ny atao hoe thérapie. Io no lakile nataon'Andriamanitra mba hievakuena an'ilay haine. Raha tsy mievacue, raha tsy miala, raha tsy créenao ny dialogue amin'ny olona ao anatiny atao hoe haine, dia tsy maintsy tonga amin'ilay atao hoe point de non retour ary mavandoza ny olona tsy misy dialogue ka feno haine. Na ianao io faran'izay pasifika io na izaho zao rehefa io haine io no miotrika ao ka tsy misy dialogue possible amin'ny ahafahana mievacue azy, tsy maintsy miafara amin'ny atao hoe famonoan'olona. Ary io no hitan'Andriamanitra. Dia jereo tsara. Andriamanitra miresaka amin'ny Kaina. Fa inona idirantsika rehefa aveo inona phrase-n'Andriamanitra voalohany? Andriamanitra miresaka amin'ny Kaina avant mialohan'ilay hamonoany any Abela. Dia Andriamanitra mbola miresaka amin'ny Kaina koa mandritriny izy namono any Abela. Ary Andriamanitra mbola miverina miresaka amin'ny Kaina après izy namono any Abela. Arao tsara, Andriamanitra niresaka amin'ny Kaina mialohany izy mikotrokotroka ny hamono azy. Ary rehefa maty ny Abela dia mbola tonga Andriamanitra miresaka amin'ny Kaina. Ary rehefa vita zay dia mbola miresaka amin'ny Andriamanitra rehefa aveo. Andriamanitra zany te établir relation foana amin'ny ny olona zay misy haine. Satria raha vao tsy misy dialogue eo amin'Andriamanitra sy le olona manana ny haine dia hiteraka loza. Zay mahatonga an'le hoe tiavany fahavalonareo ary mivavah ho azy. Efa nampianariko teto zay. Le hoe tiavany fahavalo tsy hoe lasa copain. Tsy mangataka anao Andriamanitra hoe ataovy copain le fahavalo. Tsy any mihitsy. Tsy hoe ataovy lasa mpiaraka misotro aminao na ataovy mpiaraka milalao baolina aminao. Fa le hoe tiavo fahavalonao dia zao mila resahanao amin'Andriamanitra malaky io fankahalanao azy io. Fa raha vao tsy resahanao amin'Andriamanitra io fankahalanao an'io io dia havandoza ianao. Tovy tsy valaka tamin'ny Kaina. Na voan'ny Kaina dia il a préféré garder ça dans son cœur. Dia mivokany namono ny rahalahiny izy. Zay ny dikany hoe tiavany rahalahiny, tiavany fahavalonao fa ary mivavah ho an'io. Manenjika anao. Dikan'iny dia zao mba hahafahanao tsy ho tafalatsaka amin'le point du non retour ohatra ny navoan'ny Kaina dia tenenao amin'Andriamanitra ny fankahalanao an'io olona io. Tsy mamenatra zany tahaka ny Davida mamaky ny salama nareo Davida dia tena nilazainy mihitsy ny azy. Terapia anie le vavaka e. Nitaraina tamin'Andriamanitra izy ataovy an'izao ny fahavaloko Andriamanitra. Tapao ny lohany Andriamanitra. Vonoy ny fahavaloko. Izay vavaka izay nefa ahafahany Davida mievacue an'ilay fankahalana mba tsy hahatonga azy ho tafalatsaka amin'ilay famonoana. Thérapie ny vavaka. Fa ny olona tsy manana zay moyen d'évacuation zay na tiany na tsy tiany dia mahavanondoza izy. Rehefa mandinika ny détail an'ity texte ao amin'ny détail ho misy sarena be ao amin'ny soratra mahasalatra. Rehefa vakianareo tantaran'ny Kaina sy Abela io miverina impito ny tenin'Andriamanitra hoe rahalahinao mifandraika amin'ny Abela fa tsy mifandraika amin'ny Kaina. Ivereno vakina miadana rehefa aveo efa résultat ny fahamakina ny teneniko anareo zao. Impito miverina ny fampiasana ny teny hoe ny rahalahinao en lien avec Abel fa tsy misy mihitsy voambolana hoe ny rahalahinao en lien avec Cain. Ilazana hoe jamais tsy ny considéré any Abela ho rahalahiny mihitsy i Kaina. Eo ny problème. Ny fanampatsilery zareo, mitovy rà zareo
fa tsy miconsidere azy ho rahalahina rehefa niteny Andriamanitra nakaiza ny rahabela rahalahinao misy antony matoa Andriamanitra anteny hoe nakaiza iabela rahalahinao afaka niteny Andriamanitra hoe nakaiza iabela point fa rehefa ozy Andriamanitra nakaiza iabela rahalahinao de satria kaina tsy nandray any abela ho rahalahiny mihitsy fa nyraisiny ho concurrent nyraisiny ho mpifaninana raisiny ho rafiny fa tsy rahalahiny hanika nanao aveu ny lehilahy ahoana ozy izy zanga ozy izy natao hitandrina ny tandronazy zany hoe inona ny ifandraisako aminy ohatra ny tonga am'le fiteny jatoany zao inona kiny idirana inona ny idirako amin'ny fiainany abela sisy idirako zay ny dikany de sy tonga saina mihitsy kaina fa averin'Andriamanitra amin'ny foana aiza ny rahalahinao fa maninona ny rahalahinao miakatra ty amiko ny rahalahinao rahalahiny c'est ton frère de miavaliny kaina inona ny idirako am'izany tellement tafalatsaka be le fankarana ka tsy mijery any kaina iabela ho rahalahiny detay anankiray fanampiny koa iza no fanatitra voalohany tamin'ny kaina sy abela iza no nitondra fanatitra voalohany eo anatraian'Andriamanitra tamin'ny kaina sy abela kaina sa abela i kaina fantanina faharoa Andriamanitra ve ao amin'ny tantaran-kaina sy abela nangataka hoe mitondra nareo fanatitra ho ahy tsy misy ao frazy na ray hoe mitondra fanatitra tsy nangataka fanatitra Andriamanitra fa i kaina no mitsotsotsoso miseho amilay te ampiseho hoe za tena akaiky ny fon'Andriamanitra satria nieritreretiny fa ohatra ny raportny amin'ny reniny any io hoe za anisany sosoan'ny neny sosoan'ny mama dia te ampiseho koa izy hoe za koa préféren'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy nangataka naindray maraina azy hoe mitondra fanatitra ianao fa izy ny tonga dia te ampiseho hoe za no akasitrahana amin'ny voalohany le olona mpamaky baiboly pasifa tsy mahita an'izay détail zay de tonga de mihazakazaka de anometsiny an'Andriamanitra hoe izy kosa nefa nitondra ny fanatiny fa maninona Andriamanitra no tsy mijery an'izany tokony nakasitran'Andriamanitra izy sy ny fanatiny tokony nanome azy médaille mihitsy azy Andriamanitra fa maninona Andriamanitra tsy nanao an'izany maninona mba nekeny ihany ny fanatiny mba au moins mba manome azy risika de hoy ty mpanao heviteny anankiray nanome ny fanazavana zay hitako hoe marina ny fanazavana de zao i kaina dia exemple tipika anankiray ny olona zay mieritreritra fa hividy an'Andriamanitra amin'ny fanaovany fanatitra heveriny ty kaina ty fa rehefa totofana fanatitra Andriamanitra de hikombona ny mason'Andriamanitra rehefa avy namono any abela izy de mieritreritra izy fa hikipo ny mason'Andriamanitra tamin'ny nomono any abela fa efa nahazo ny anjara fanatitra misy sy zay nefa ny zavatra antrano donc raha fehzana zany de zao mora loatra ny lazana hoe ny lazanantsika hoe tokony ifankatia ny mpirahalahy ifankatia ny mpiray-tam-po etsetratretra matoa ty tantaran'ny famonoan'ny mpirahalahy ity no napetraka any amin'ny bokin'ny Genesisy hoa de ny vao manomboka dia ny lazana antsika mihitsy hoe problème existentiel amin'ny fiainantsika olombelona voakasiky zany tsika rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra tsika rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra voakasiky zany inona zany le problème fototra teo amin'ny kaina sy abela dia ny problème misy teo amin'ny fifandraisan'ny Adama sy Eva niampita tany amin'izy amy rahalahy ny fomba ny fampitondrany zareo ndreto zanany no source-ny korotana teo amin'izy amy rahalahy zay zany ny amin'ny tapany faharoa
ahoana le processus de transformation de la haine vers le crime, ahoana ny fivadian'ny fankahalana ho lasa famonon'olona. Raisitsika indray mandeha le Genesis toko faefatra teo fa toizantsika amin'ny andeny fahafito sy fahavalo. Genesis toko faefatra andeny fahafito sy fahavalo. Eto am'izay Andriamanitra miresaka amin'ny Kaina. Eno tsara. Raha tsara toetra ianao, raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va, nahita ny tavan'ny Kaina zany Andriamanitra hoe maloko. Raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va. Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota ary hianao no kendre ny faniriany kanefa ianao no tokony hanapaka-azy. Eo am'izay le izy, eo am'izay le izy bascule am'izay le fankahalana makany amin'ny famonoana. Zany hoe le loharano zany dia le traitement tsy mitovy nametrahany izy mivady amin'ny Kaina sy Abela, nametraka toe-tsaina maloto tao amin'ny Kaina hoe izy no préféré, ary rehefa nafamadika Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra dia tsy zakany dia tonga ny fankahalana. Ary eto am'izay le fankahalana hivadika ho crime am'izay andeny fahafito. Ary raha tsara toetra ianao moa tsy miramirana va, fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota ary ianao no kendren'ny faniriany kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Misaotra anao amin'ny version teny frantsay. Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Zany hoe fa miondrika izy io fa mikonokonona, io le meurtre avec préméditation. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte et son désir se porte vers toi et à toi de la dominer. Mamitsaka eo ambaravarana ny ota. Le hoe mamitsaka eto avy amin'ny teny frantsay hoe tapisser, tapis, zany hoe mamitsaka ohatran'ny biby. Illustration tanareo le liona andeha anafika reny any amin'ny désert, any amin'ny désert de Kenya reny, de mamitsaka ao ambadiky n'ilay vato. Dia efa miandrika ny fotoana fotsiny. De raha vao misy occasion tonga de ramasana. Zay le sary eto. Mitovy amin'ny sauvage, bête sauvage, izay efa en préparation hanafika. Illustré ny soratra masina amin'ny bête féroce prêt à attaquer. Ndrika jerentsika ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andeny fahavalo ary mifandray am'izay. Petera voalohany toko Petera voalohany toko fahadimy andeny fahavalo. Petera voalohany toko fahadimy andeny fahavalo. Haitsika ty verset ty. Petera voalohany toko fahadimy andeny fahavalo minaran'i Jesosy. Mahonona tena miambela fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona, mierona mitady izay arapany. Io le izy, un lion tapissé, zany hoe miafina, efa mipréparé ny kohany, mitovy amin'ny liona, mitovy amin'ny fanaony devoly zany. Mazava tsara? Dikan'izay ry havako dia zao. Iteny zavatra mety manafitohina eto ho lazaiko. Tsy misy olona na iray aza ka na mpivavaka izy, na pasteur izy, na mpamparay masina izy, na mpiandry izy, na mpifady hanina izy, na olona charismatique farany iny izy, personne est à l'abri du basculement. Tsy misy na olona iray aza tsy ho tratran'izao zavatra zao, za voalohany anatin'izany. Averimberiko foana eto amin'ity catéchisme ity izay tsy tian'ny olona zao teniko zao fa averiko foana. Il y a un monstre qui dort en moi. Il y a un monstre qui dort en toi. Un lion tapissé, miandry fotsiny. Zay le lazaiko foana hoe ratsy isika olombelona. Tsy manaiky an'izay mantsy ny olona. Il y a un monstre qui dort dans chaque être humain. Fa matory fotsiny le izy. Ohatran'ny volcan endormi. Tanareo re volcan matory reny. Any ray andro any, io volcan io hipoka. Fa ao io. Izay mahatonga an'Andriamanitra miteny amin'ny Kaina hoe
Kaina, si vous contrôlez nos you, si vous maîtrisez nos you, c'est plus fort que toi. Rehefa c'est plus fort que toi, et tu as besoin de me parler. Ny lakileny io, ny vahaolana an'io dia zao, miresa amiko malaky ianao Kaina. Fa raha manaiky resaka amiko ianao, dia évacuer io zavatra. Fa tant ianao tsy miresaka amiko, tant ianao tsy mifandray amiko, dia le jour viendra na tianao na tsy tianao tsy maintsy hirongatra io monstre io. Azagagy ianao hoe zanakao zao, vadinao zao, raitapo aminao zao, mahavandoza aminao, mahavita mamadika anao, mahavita mamono anao, mahavita tsy mifampiditra trano, tsy mifandevy maty, satria nous avons un monstre en nous. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Donc ny vahaolana dia zao, raha vao tsy en relation amin'Andriamanitra ianao, raha vao tsy manaiky an'le entre zay dikan'le hoe mivavaha mandrakariva ka aza reraka. Satria ny fanekenao an'izay no manosika anao hoe mila miresaka amin'Andriamanitra aho mba ahafahako mievacuer ny zavatra rehetra ty anatoka. Ny olona matetika dia heveriny hoe mila mivavaka. Laza aminareo zavatra anankiray rehefa manana problème dia mivavaha kia, mivavaha le tia. Zany nanareo ny atao hoe mivavaka dia mimi meo. Ny mivavaka tompoko tsy resaka fangatahana, fa ny mivavaka dia zao ny fahatsapanao ny maizy azy anao mila mifandray amin'Andriamanitra malaky ianao mba tsy ho tafalatsaka ao amin'io nature monstrueuse nao io. Parce que cette nature de monstre te guette jour et nuit. Ce monstre est tapissé derrière la porte de ton cœur, jour et nuit. Izay mahatonga an'Andriamanitra amin'ny teny hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Satria nous sommes en combat contre nous-mêmes, contre ce monstre. Dia mety arary ny fonao raha teneniko hoe tu es un monstre, je suis un monstre, mais c'est la vérité. Ary zay nampiavona ny Kaina, non, zaho olona tsara, zaho izy Kaina, non. Zay dikany io, ahoana nanapahany azy, manontany anao Julia, ahoana ny fomba hanapahany azy, tsy vitan'ny samby rery io, fa izay ny ilavany an'Andriamanitra. Andriamanitra efa mipropose ny servisiny tamin'ny Kaina, hoe Kaina, attention, misy piège lehibe miandry anao io, avia miresaka. Fa i Kaina miavona, zaho autosuffisant, za neka olona manana maizy azy tsy mila an'izany Andriamanitra zany tsy mila miresaka amin'Andriamanitra, vitako samby rery ny fiainako, inona ny résultat? Io, il devient criminel. Il devient criminel. Ny refuser les propositions d'Andriamanitra, Andriamanitra efa miproposene tsy ho tafavoaka amin'io ianao. Ary rehefa kendy anao io, tia solution malaky, avia miresaka. Tsy mety izy. Tsy mety izy. Rehefa tsy mety izy, dia la nature revient au galop hozy ny vazaha. Zay le izy. Dia raisiko le tenin'ny Julia Elvine maniry soa teo, dia hoe ny zavatra mahagaga dia misy an'ity teny hoe ianao no kendry faniriany kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Amin'ny teny frantsay le hoe hanapaka azy dia hoe gouverner na régulariser. Voambolana anankiroa no dikany amin'ny teny hébreu, ianao no kendren'ny faniriany kanefa ianao no tokony hanapaka azy, dia le hanapaka azy io dia hoe gouverner ary régler na régulariser. Hainareo ngamba dika zany hoe gouverner zany, comment gouverner? Rehefa migouverner firenena anankiray ianao na migouverner monarchie anankiray ianao dia misy règle mba ahafahanao migérer an'ilay vie de cité. Ary intéressant be le vocabulaire hoe gouverner et régler, tsy hoe éradiquer, tsy miteny eto ny soratra masina hoe voaresinao io,
na ravanao io gouverner. Inona dikany misy règle rahanao zany. Io règle rahana io no ahafahanao mifehy an'ilay haine. Io haine io zany tsy afaka fahofoana io. Fa io règle zay omen'Andriamanitra zany hoe misy karazana porte de sortie omen'Andriamanitra anao. Tsy possible ny ahafahantsika mifehy io haine io satria maherinontsika io. Il faut l'admettre. Tu ne fais pas le poids. Tsy mahafehy ny fahatezeranao ianao. Tsy mahafehy ny fankalanao ianao. Le fankalana, le haine est plus fort que nous. Na mifadianina maraina mandra-parivony andro ianao rahalahiko sy anabaviko. Na mivavaka isan-kalahady ianao ka miditsy impito, tsy maharesy an'io fankalana io ianao. Il est plus fort que toi. Malheureusement, zay ny zava-misy. Fa izao misy technique de gouvernance, technique de régularisation. Ahoana ny régularisenao an'ilay izy? Ahoana ny réglenao azy? Ohatra karazana trop-plein zany. Hitanareo reny am'le Sinibendrano reny dia io rano io tsy voafehinao io rano io. Fa rehefa be loatra ny rano amin'ny barrage dia tsy maintsy vaky ny barrage. Na dia barrage amina ciment amina tonne maro, raha vao tsy misy trop-plein dia tsy maintsy misy fissure ny barrage. Quelle que soit ny technologie sy ny ciment sy ny béton nampiasanao aminy. Zay koa zany hoe tsy voafehinao io. Fa ity misy technique d'évacuation mba ahafahanao micontrôler na micontenir plutôt micontenir na migouverner na mirégulariser an'le haine zay ao anatinao. Salamy faefatra andiny faefatra ilay technique de régularisation. Salamy faefatra andiny faefatra. Tadidinareo izy 4-4 ohatrany hoe voiture 4-4. Psaume 4-4. Salamy faefatra andiny faefatra. Io moa tsy nampiasain'ny testameta vaovao fa novainy le izy fa ato amin'ny salamo izy io no tsara kokoa ny version salamo. Salamo 4-4. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tezera fa aza manota, mieritrereta ao am-pandrianareo ka mangina. Tsara be le salamo. Matetika le tapany voalohany foana no tadidin'ny olona. Fa le tapany faharoa no clé an'le hoe ahoana le hoe tezera fa aza manota. Zany tsy mazava zany. Ahoana ny ahafahana tonga amin'izay hoe fa aza manota zay, le tapany faharoa, mieritrereta ao am-pandrianareo ka mangina. Dia asa raha tadidinareo amin'izay le teny misoratra masina hoe Jehovah niady anareo fa nareo mangina. Zareo fa misy ifandraisany le izy. Ao zany hoe rehefa mamaky ny tantaran'ny Kaina sy Abely ianareo zany ary mifandraika amin'ity salamo faefatra andiny faefatra ity dia zavatra telo lehibe no ahafahako mamidina azy. Dia hoe ilay mpanoratra zany miresaka hoe ahoana ny fankalan'ny Abela, fankalan'ny Kaina mialohany namonoany azy, manao ahoana indray ny izy mandritry ny famonoany azy, ary manao ahoana indray Kaina izy aoriany namono azy. Zany hoe avant, pendant et après. Tsika zany tsy manao pompier mamono afo. Avant, pendant et après. Comment traiter la haine avant, sans transformation en crime, pendant si sanatria ka tonga amin'ilay atao point de non retour, ary si jamais tafalatsaka amin'ilay tsika ahoana ny traitenao azy après. Miaingana amin'ny tantaran'ny Kaina sy Abela ny resaka eto. Raha rerentsika tantaran'ny Kaina, efa hitan'Andriamanitra fa efa miketriketrika famonoana ny rahalahy ny Kaina. Dia efa nampiresahan'Andriamanitra izy. Efa nampiresaka azy Andriamanitra mba ahafahany maninona? Mievacuer. Ary zay le teo amin'ilay namantsika nametra-panontaniana teo hoe ianao tokony hifehan'io fa tsy ianao no feheziny. Ary tsy voafehinao io satria ianao tsy nanaiky ilay proposition nomeko anao Andriamanitra dia hoe avitsika miresaka. Raha nanaiky Kaina tamin'iny fotoana iny hoe
namoaka ny alahelo ny tao anaty an'andriamanitra hoe ka tena zao kosa ny andriamanitra zao sy zao sy zao sy zao sy zao tsy tonga tamin'izao rezultat zao ikaina fa no ikaina miavonavina hoe aha za tsy mila resahana za ihany mamahany olako vitako samyrery ny problemako tsy mila anao andriamanitra laisse-moi régler mes affaires personnelles foutu donc zany raha mandalo an'izay période de haine zay anao am'izao fotoana zao tu as besoin de quelqu'un pour évacuer ta colère mila miresaka amin'andriamanitra ianao mila évacuenao io sinon hifototra aminao io tsy mafy no ikaina ianao matory soratanao misoratra maso io de problème atsika mianakavy io aza esory ny ambopo hoe mpivavaka esory ny ambopo hoe pasteur esory ny ambopo hoe ina mo filaza zany hoe ina mo filaza zany ny ambopo hoe mpiandry fa maha kristiana maha olona anao no resahako eto andriamanitra ny proposé ho ohatra karazana psychologue ho thérapeute hanaraka azy fa ny laviny zany ny sous-estimer les maha monstre azy il a sous-estimé sa monstruosité et voilà le résultat il se croyait sage il se croyait être un sage mais il a oublié qu'il a un monstre qui dort en lui pendant une fois izy ny commettre les meurtres namono an'le rahalahiny de mbola nanome deuxième chance andriamanitra hoe afaka mianoka hoe nakaiza abela rahalahinao mitovy tsisy vaka amin'ny nataon'andriamanitra tamin'ny adama de adama aiza moa ianao de mitovy réplique mitovy mihitsy aiza iabela rahalahinao raha tamin'iny fotoana iny ikaina tonga de nivapoka eto fona fa tena tsy zakaky ny nataon'le rahalahiko fa nyvoloko izy mbola hafa ny toy ny tantara fa mbola miavonavona indray lehilahy za nga natao iambona ny rahalahiko nefa izy avy nandatsadra deuxième chance il a refusé la main tendue de Dieu après ndray rehefa vita ndray les crimes de rehefa nitonon'andriamanitra ny sentence hoe enao zao sy zao sy zao dia nitaraina ny lehilahy hoe za zany zao raha hivoaka an'ity toeranyity de hamono adolo ny olona mba harovy andriamanitra etrrehetra hoe izy nanao ratsy indray no mitaraina harovy andriamanitra de jereo tsara le famindrapon'andriamanitra nasiana marika ny andro ny kaina de hoe tsy misy mahazo mikasika ny kaina fa zay mamaly azy zay mikasika azy de valina avy fitoeny am'izay ataon'ny olona aminy jereo le famindrapon'andriamanitra tsy takatra ny saina ny tiako tenena aminareo de hoe andriamanitra mahalala ny natioratsika andriamanitra tsy mangataka amitsika hoe soit superman soit super héros mahafehtena tsy fantatr'andriamanitra fa tsy mahafehtena isika fa ny vahaolana zay izy hoe ekeo ny maha osanao ekeo ny mahampanotanao ekeo ny maharatsy anao de ny fanekenao an'izay varavarana ianao hiresaka amin'andriamanitra de ny firesahanao amin'andriamanitra no terapianao ny firesahanao amin'andriamanitra no terapianao de izay terapianao zay no ahafahanao miévacuer zay zavatra nazonao rehetra farany interprétation ny jesosy am'izay ny manoloana an'izany de ina ny lecture an' jesosy manoloana zany rehetra zany de ilay fanazavana ny hevitry ny lalàna le hoe nampianariny lalàna anareo izy izy hoe aza mamon'olona aza mamon'olona fa izaho kosa miteny aminareo hoe zay manao amy rahalany hoe foka ialahy zay manao amy rahalany hoe foka ialahy de mendrika ho sazina izy zany hoe tena famonon'olona ny fampietrena olona satria nahoana
ohatra nahazo any abela sikaina ihany le teny natao azy na nimba azy ary lasa miteraka otroko ary rehefa lasa otroko dia lasa manana toetsaina hamono zay mahatonga an Jesosy miteny hoe nanazo izy Jesosy ny atao hoe mamono olona tsy le olona manatsavokantsy fa le olona miteny amin'ny rahalany hoe foka ialahy satria nahoana zay olona ratrainao amin'ny teninao zany hoe zimbazimbainao amin'ny teninao dia manao filaza zany miproduira olona monstre ianao iny olona iny rehefa avy eo iny teny nataonao amin'iny manefy azy mamolavola azy ho lasa monstre tsy mbola androany izy mipotra le maha-monstre azy fa rapitso satria iny mitravay anatiny ao de rehefa tsy afaka iny de ohatran'ny cancer homamiadana mikiky moramora ary farany iny mivadika aretin-doza mahafaty zay mahatonga Jesosy hoe na Jesosy zany traité ny ala source ny problème ny tena problème o Jesosy tsy le fikasihan-tanana fa ny mahatonga an'io dia manomboka hatraty amin'ny loharano mihitsy ny teny zay ataonareo amin'ny olona ny fifandraisanao amin'ny olona ny considérationnao ny olona ny fomba ficonsidérenao olona amin'ny toeram-piasana amin'ny firenena no mahatonga atsika mamokatra olona mpamon'olona sans le savoir na sans le vouloir de mety micréer monstre atsika sao de micréer monstre ianao amin'ny tokantranonao reo zanakao reo ny fomba fiteninao am'ireo zanakao reo raha mampietry an'ilay olona ianao amin'ny maha olona azy tsy teny hoe tsy mibedy tsy any resaka fa izay navoan'ny Kaina sy Abela ny tsy nampoziny Eva mieritreritra izy fa nahalehibe zaza tamin'ny Kaina ka izy tia miteraka monstre miala tsiny am'le fomba fiteny de iny monstre iny namono ny rahalahy ka any zany no hitondrantsika ny resaka eto zay na fa dia lava dia lava ny fotoana fa apetrakintsika am' Jesosy indray ny toeny manaraka voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taona indrindra ka ho azy mandrakizay vavaka isika misaotranao Andriamanitra no ny teninao apetraky aminao indray ary ny toy an'izao fampianarana zao amin'ny heriny toy izao indray ataovy mazava aty anatin'ny fonay mandrakariva ny fahafantaranay ny tenanay ary ny fahafantaranay zay tenanay zay indrindra no mahatonga anay atsoraka aminao hoe ray eo vonjeo zahay ray eo miresaha aminay ianao no thérapeute ianao no aoko zay mba hanana faniriana te hiresaka aminao sahy andoatra ny ao anatin'ny fonay lalina miafinao mba hahafahanao mitsabo anay ahafahanao mikarakaranay ka tsy ho tafalatsaka am'izay asan'ny maizina izahay voninahitra ny eo anao zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao manrak'izay amen de samy hitahin'Andriamanitra ho amin'ny manaraka indray veloha